Angie Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animée par la passion, guidée par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Nivavo. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manultra anao Nivavo. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Niroso tamin'ny fitokonana fampitandremana nanomboka androany ka haritra 7 ireo veterinera manerana ny nosy ho fitakiana ny famoahana ny naman'izy ireo any Amponja. Ao anatin'ny fotoana io, tsy hisy ny veterinera anosiny ny taratasin'omby vonoina eny amin'ny abattoir. Tsy maintsy apetraka ny lalàna ahafahana miroso amin'ny fanombanana ny politika mpanjakana eto Madagasikara ary eo ampamola volana izany ireo tompon'andraikitra amin'izao fotoana. Na izany aza efa miroso amin'ny fanombanana ny voamerana tokana ho an'izany eny anivon'ny antenimieram-pirenena ka sehatra 3 no nanomboana azy. Mampametra-panontaniana ny maro ny fahafahan'ny Praiminisitra teo aloha Jean Ravelonarivo nivoaka ny firenena andro maro taorian'ny fivoahany didy manameloka azy gadra 5 taona an-tranomaizina miampy lamandy. Raha ny faneho-kevitry ny mpitsolo vava Razafinjatovo Willy, misy ny fitavozavozan'ny rafitra isan'ny tokony amin'ny fampiarana ny didim-pitsarana eto Madagasikara. Mitaraina noho ny tsy fandriam-pahalemana sy ny kolikoly avalenta ny ankamaroan'ny mponina ao amin'ny distriktan'ny Morombe, isany amin'izany raha tsy mandresina andrasana renim-pianakaviana impito no tafiany dahalo. Fantatra ny olona nanafika azy, voasambotra saingy mahazo fa ahafahana vonjomaika hatrany. Eo amin'ny maresaka iray samy pirenena 3,3 no matin'ny Covid-19 fa ny Rosia hatreto. Nanamafy ny fepetra isan'ny tokony ho enta-miady amin'ity valana retina ity ny firenena manoloana izany. Isan'ny fanapa-kevitra noraisina ny fidirana ao anatin'ny fipohana amin'ny ampahany indray. Ary vetrara ny andindininy mahakasika ireo. Manatitra ny arahaba tomboko lahy sy tomboko vavy tonga soa indray atao anaty fotoana ny fampahalalam-baovao ny fitalavitra kolo amin'ity ala ity. Asaiko ampanajana ihany koa ianao anaraka ny atsipriany hatramin'ny farany. Anokafana izany nyroso tamin'ny fitokonana fampitandremana nanomboka androany ka haritra 7 ora. Ireo veterinera manerina nosy ho fitakinany amoahana namana izy roa any Amponja. Ao anatin'io 7 io tsy hisy veterinera anosony ny taratasin'omby ho vonoina eny anivon'ireo abattoir. Tapitra ny 70 ora fotoana nomen'ny veterinera ireo tompon'andraiki-mpanjakana hijerena vahaolana mahakasika ny naman'izy ireo na hiditra Amponja. Namoaka fanambarana indray izy ireo androany ary nilaza fa tsy asa ireo veterinera rehetra manerana ny nosy ao anatin'ny 70 ora. Izany hoe tsy hisy anosony ny taratasin'omby izay tsy maintsy ilaina melohan'ny amonoana omby eny amin'ny abattoir. Raha tsy manana taratasy mazava dia tsy misy mahazo miditra azo vonoana. Ary ny veterinera ihany no manana alalana milaza hoe vono io omby io na tsy vonoana io omby io. Lalàna iraisam-pirenena, lalàna eto amin'ny tany sy firenena malagasy. Dikan'izay rehefa tsy misy zany ena omby miditra eny amin'ny abattoir raha tsy misy fibre. Mazava ho azy tsy misy hena zany. Zay tsy milaza hoe tsy misy hena fa tsy miantoko izay raha ohatra misy omby eny dia tsy izany napiditra an'izany teny amin'ny tsena. Ara-pahasalamany hena izay tsy nanao soni. Tsy ara-pahasalamana izay tsy nanao soni. Misy hena tafiditra eny anatin'io a mety mahita hena ianareo fa izay tsy nanao an'ilay izy. Anton'izao fepetra atakin'ny veterinera izao nijerena akaiky ny naman'izy ireo na hiditra Amponja no niresaka FIB. Raha ny lalàna, misy ny officier de police judiciaire amin'ny ministeran'ny fiompina ka io no afaka manenjika amin'ny asan'ny veterinera. Raha diso ny veterinera iray, miakatra conseil de discipline ka ny ministra ny manala amin'ny asa raha misy ny faute professionnelle grave. Raha toa kosa nefa fa faute de droit commun dia miantso anefa endren'ny lalàna izahay indrindra fa ny procureur en premier lieu fampanaovana ny lalàna dia tarafo amin'izay fampiana lalàna izay hoe raha mifandray amin'ny famotsiana latromby dia pourfait fa famotsiana ilay izy
dia amin'izay fotoan'izay mety haiko zay fa diso tokoa izy mendrika izy no voasazy fa raha tsy misy ifandraisany kosany mijoroa nareo mpampanao lalàna raha mendrika tokoa zany narina zany nareo hoe fampanaovana eo anatrehany tany sy firenena. Raha ty ivona miisa 3 ireo veterinera any Amponja no ny antony tsy mazava hoy ny syndika. Ny iray avy ao Antsalova, nahiditra Amponja ao Morondava. Ny faharoa miasa ao Vohipeno, nahiditra Amponja ao Manakara. Ny fahatelo miasa ao Befandriana Avaratra, nahiditra Amponja any Antalaha. Nanamafy hatrany izy ireo fa tsy misy idiran'ny veterinera ny fanoratana FIB na ny bokon'omby. Aoriny ny 27 ora, iroso amin'ny fitakiana mafimafy kokoa ireo veterinera manerana ny nosy raha tsy misy valiny ny fitakiana. Fa eto Andrenivohitra no ahitana maro henan-kisoa misy hormona hoe nisitra tompona andraikitra androany. Mahakasika ny ady atao ny fahamaroan'ny vatra hena-kinelakelan-trano no isany tsy mahavoafehana izy ireo ny ady amin'izay hena misy hormona izay. Nitondra fanazavana ny minisitra lefitra misana ny fiompiana androany taoriny nitondrana teto amin'ny fampalalam-baovao momba ilay trangana henan-kisoa misy hormona ka mampidi-doza ny fahasalamam-bahoaka. Mahasaritra ny ady raha ny fanazavana ny fahamaroan'ireo mpivarotra eny anelakelan-trano na eo aza ny fanaramaso. Efa elo ito zavatra io niseho ary anisan'ny vaindrarah ataon'ny ministera ny fanaramaso ireo mpiopia mitondra hevidratsy amin'izay anika alepana te azo vokatra vetivety fanomezana poizina ny vahoaka no ataony. Andrenivohitra ny tena betsaka satria Andrenivohitra be dia be ny filana. Fa ireny hena rehetrarehetra tonga eny an-tsena ireny dia misy lalany roa. Ny elakelan-trano tsy voafehy, tsy hita zany fa ho araha-maso. Fa eny amin'ny toerana voatokana amin'izany famonoan-kena zany tokony hamonoana ireny biby ireny. Ka zay rehetra miditra ao amin'ny abattoir dia voatiliny ireo veterinera inspecteur tokoa. Tokony hampitombo ny fahamailona araka izany tsirairay tsy hividy hena raha tsy eny amin'ny toerana azo antoka. Ny henan-kisoa misy hormona izay misy fa tsy mbola maro oharina amin'ireo hena voatsirika raha ny eto Antananarivo. Ankoatra izay momba ny fitokonan'ireo veterinera izay mitaka ny amoahana naman'izy ireo no samborin'ny mpitandro filaminana, nambaran'ny minisitra lefitra fa misy ny raha tsy mazava mahavoasaringotra azy ireo antony hitanana azy ary raha isy ny fitokonana andray andraikitra ny fanjakana. Misy tsy farandalana zay hita. Zay tsy farandalana zay misy lalana velona eto Madagasikara ka misy voasarangotra amin'izany ireo veterinera ireo. Ahoana ny fiatraikany raha misy fitokonany? Ny fanjakana no nanome an'ireo veterinera ireo anatanteraka ny asa zay ataony amin'izao fotoan'izao. Ny fanaovam-baksiny, ny fitsarana hena, ny fanaovana sonia eny amin'ny tsenan'omby. Fa raha ohatra ka sanatry hoe misy veterinera meritreritra fa tsy havita tsony, anjarany no manambara aty aminay ny tsy fahavitany. Dia anjaran'ny fanjakana koa no mandray andraikitra satria ny asany zay ny asa voatanisako teo dia ho raisinay ny asanay. Androany nahazo fanomezana avy amin'ny sehatra tsy miankina ny ministeran'ny fiompiana ary alefany amin'ny faritra Atsimo ny Nosy izay ahitana pilikakana ho an'ny omby miisa 7 sy bolus de biovita miisa 502. Vaovao mahakasika ny fivoarany valinaretina Covid-19 eto Madagasikara kosa indray dia pandemia isa 2 avy any ivelany tonga teto Madagasikara ny voatily fa mitondra ny tsimikaretina Covid-19 hoy ny teo anivy ministera ny fahasalamam-bahoaka efa manaraka ny fitsaboana mifandraika amin'izay ankehitriny izy ireo. Taorian'ny fisokafan'ny lanitra Madagasikara, pandemia isa 2 avy any ivelany no voamarina fa mitondra ny tsimikaretina Covid-19 hatramin'ny omaly raha nambarany teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Manoloan'io, fepetra noraisina ny fitsaboana ary ny fametrahana azy ireo anatin'ny fihiboana raha ny fanazavana. Tsy mbola misy hatreto ny fomba ahafahana manamarina na tsy ny ho mety karazany amin'ny valinaretina misy amin'ireo tranga avy any ivelany ireo raha nambarany tompona andraikitra. Kalamanga anakoro, zay le ka importé anakoro. Efa betsaka izany satria ndio otrany ray zay ka importé ary efa anatina fitsaboana zany olona zany ny variant efa resahako teo le séquençage mahatonga mbola tsisy valiny iny hatreto dia mbola tsisy an'izay zany aloha ny tonga eto amintsika tsy midika akory hoe tsy nisy ireo ilay nitsabony ireo fa miankina amin'ilay valiny tompo fahatsefy zany hoe mbola tsisy ny valiny le tenenina hoe amin'ireo ilay nresahantsika ireo
dia tsisy mbola resaka ny hoe valeo inona le izy. Ankelan'izay mety hoe hatreto ny fanatanterahana ny fanaovam-bakisiny manoloana ny valinaretina raha ny fanazavana. Hatreto roa isan-jaton'ireo mponina mihoatra ny 12 taona no nisitraka izany. Ankoatra io, manodidina ny 5 alina isa hatreto ireo tsy nanantanteraka ny tsindrona fandroany amin'ny vaksiny AstraZeneca. Tombony amin'ny fanaovam-bakisiny ny fampitomboana ny hery fiarovan'ny vatana manoloana ny tsimon-karetina sy ny isoroana ny fahatongavana mitranga fahasarotany na ny forme grave. Maro karazana ankehitriny ireo vaksiny fanefitry ny Covid-19 no sitrahan'i Madagasikara. Isan'izany ny Covishield, ny Johnson & Johnson sy ny Sinopharm ary malalaka ny safidy ho an'ireo mponina amin'izany. Nomen'ny fitondram-panjakana fahafantsika isafidy amin'ny alalan'ireo vaksiny marobe ho avy ireo dia hifidy izay tiany ny olona. Ny vaksiny tsy ampiasaina fotsiny amin'izao fa misy karazan'olona azo ampiasaina, misy tsy ampiasaina. Ao anatin'izay dia arak'izay mety sy azo ny olona ampiasaina, mampiasana azy izay indrindra no mampisy amin'ilay olona le hoe conseiller na mpanohevitra izay tsy maintsy vitera rehefa rehefa fanaovana vaksiny ndrindra ahafantarana ny vatany tsirairay tsy ampiasana ilay vaksiny tsy tokony ampiasana aminy. Ny fanaovam-bakisiny hatreto ny vahaolana roa sy ny tompona andraikitry ny fahasalamana ho fiatrena ny valinaretina Covid-19, tsy aivina, tsy antery ary miankina amin'ny safidin'ny tsirairay ny fanatanterahana izany. Fa mpandeha avy any ivelany miisa roa ihany koa no tratra raha toa ka tsy nety nihiboka tamin'ny trano fandraisam-bahiny iray teny Ivato. Raha ny fanadihadiana natao noho tsy fampin'ny hoenti-manana, andoavana nofa ny trano fandraisam-bahiny no nampitsoaka azy ireo. Taoriana amin'ny fisokafan'ny lanitra Madagasikara, efa nisy ireo asidina avy any amin'ny anosy manodidina amin'ny Madagasikara tonga teto amintsika. Tsy maintsy mihiboka amin'ny toerana iray eo am-piandrasana ny avalin'ny fitiliana. Misy amin'izy ireo anefa no nitsoaka tsy nahandro ny fepitoana tokony arahana. Raha ny fanazavan'izy roa lahy ireto, ny tsy fisiany hoenti-manana andoavana ho fantrano fandraisam-bahiny no nampitsoaka azy ireo. Tonga fa tia mandeha indray izay dia mandeha nanotaratasy. Izay nga manazy. Tenena no tsy fampiriny vola sy ny société ilay ato. Iny izy teny orinasanay tsy nandeha vola ho anay izay mipaye personnel izay izy. Tokony ho isy ny fitsonjovana ny hafa manoloana ny tsy fanajana ny fepetra ara-pahasalamana ary aoriana ny fivoahan'ny valim-pitiliana ka voamarina fa tsy mitondra ny tsimokaretina vao afaka mahazo alalana mamonjy ny toeram-podina ny mpandeha iray. Angatanay amin'ny tompona hotely ihany koa ny mampandrea faran'izay aingana ny komisaria azy akaiky azy raha misy mitranga toy izao ohatr'izay moa nataon'ny hotely tato zany dia entanina ihany koa zany ny fametrahana mpanaramaso gardien miandry ny vavahady mba tsy hisy tsoaka amin'ny elanelam-potoana zany ireo mpandeha ireo raha tsy mbola nahazo ny valina testa ary indrindra zany ho antsika le mpandeha zany no entaniny fitiavana ny hafa fiarovana ny ain'ny mpiarabelona tombotsoany rehetra satria mbola mieritreritsika hoe le tsara le fisokafana misokatra kokoa noho izao nefana raha tsy mifanohantsika amin'ny fanajana ny fepetranapetraka tsy afaka ilaza hoe afaka hisokatra kokoa noho izao ve raha ohatra tsy antsika mifehan'le aretina. Andrasana ny valin'ny fitiliana natao tamin'izy roa lahy ireto, taoriana ny fitsoana tany an-tokantrano, hoentitra ny fepetra raisin'ireo mpitandro ny filaminana ho an'izay minitsy manaraka ny tsy fanajana ny fepetra arahina. Tontolo asa fanaovan-gazety Gosa indray, laha nosolitenan'ny mpanao gazety eny anivon'ny Seny Soava Andria Martafika. Vato 17 amby 7 no azo niaraka ny voka-pifidianana teny Mahibahoaka Androany hatra 9 taona ny fepitoam-piasany. Efa mpanao gazety teo anivon'ny gazety Maresaka, avy eo ny 3 no refy ary ny Radio Viva Soava Andria Martafika. Manambahiny ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity dia tsy iza fa Maître Zafinjatovo Willy ny makasika ny fampiarana ny didy mpitsarana isan'ny tokony ireny no resahantsika ato anatiny izay. Mampametra-panontaniana mpanara-baovao no mbola matafavoaka ny ivelany ireo olona voaheloka amin'ny raharamafana eto amin'ny tany sy ny firenena tranga efa nisy hatramin'izay moa zany makasika anazy io herinandro lasa zay dia isan'ny vaovao nisongadina ny makasika amin'ny Prime Ministre teo aloha Jean Ravelinarivo izay tafavoaka ny ivelany ko taorian'ny fivoahany didy mpitsarana izay manameloka azy dia mitoana tranomaizina sy ny fandoavana lamandy ihany koa fanontaniana petraka ao anatin'izay rehefa misy didy mpitsarana manameloka olona iray toy ireny inona zavatra azo raisiny rafitra isan'ny tokony izany ho fampiarana an'izay didy izay. Ny zava-misy dia mazava loatra
fa rehefa misy didy avoaka avy amin'ny fitsarana dia ny destiné tokony efaran'izay didy zay dia tokony fampiarana anazava zany mialatsiny fa sanatevava koa tsy ampianatra fa mba ataoko tsotsotra izy fa tsika rehetra mandray tena hoe dikany tsy fiantefany zany ny didy zany any amin'ny zay tokony antefany ny didy pitsarana rehetra sy ny olona iantefany dia tahaky ny fiainana andavanandro dia hoe misy tompony andraikitra zay tompony andraikitra dia tokony anatanteraka ny adidy zay operataniny ohatra zany zay farantaina petrakinareo amiko zao dia hoe misy didy pitsarana mivoaka dia inona ny tokony iafarany ahoana ny tokony antantarahana azy namoaka ny didy zany le tompony andraikitra le juge de siège zany rehefa nanao ny fanazavana ny ministère public dia ny fanazavana avy am'ireo mpiaro ihany koa dia mamoaka didy am'izay ny tsara mpamoaka didy zay didy zay natao hoe verdict io verdict dia natao hoe ho tanterahina raisika zany le hoe misy didy fampisamborana dia sy didy fampisamborana zay zany dia nidikan'izay dia manome andraikitra ny mpitandro filaminana ny procureur na ny substitut procureur zay nanatrika an'le fitsarana hoe tia ny didy andana tanterahanareo tia atero any amponja ty olona ty satria zay ny didy izay nefany tsy azo atao zay raha tsy hoe eo le olona hita eo masonao eo dia hoe tonga dia hoetiny izy zany satria misy mandat d'arrêt zany à l'audience dia tonga dia samborona aloha tonga dia entina any amin'ny fonja fa raha olona tsy eo kosa le izy dia mamoaka mandat d'arrêt à l'audience ny fitsarana dia mbola ho tedavina zany olona iny eo zany mipetraka le fantanina am'izao fotoana zao fa hoe nisy didy mivoaka re ka ahoana mbola hoe lasa nitsoka ihany le olona ary tsy hitany naleny tsy tanteraka lay didy izay dia mbola arak'le teny nataoko tamin'ny voalohany teo do izy hoe ny olona rehetrarehetra eto ambony tany tsy eto amintsika fa neneran'izao tontolo zao dia samy manana andraikitra daholo sy manana adidy ny mpitsara moa zany efa namoaka ny didy fa lay olona antefany zay didy zay koa dia manana didy sy andraikitra koa lay prisonnier zay olona hogadraina zany io adidiny olona io kosa zay everiko fa tokony resahana matety zavatra ary tokony iambina sianao tsara ny asany zany zay olona tokony tompony andraikitra am'izay dia hoe ny agent pénitentiaire dia ireo olona voasazy raha ohatra izy ka mbola tsy voasambotra tamin'ny fotoana sy andro namohany didy io fa any velany mbola ny mandindiany ka mahareny didy io mba manana didy izy am'izay fotoana zay zany ataoko hoe zay ny didy ny olona hoe voagalina dia hoe ny antositra zay le didiny zay hoe ho ratsy izy ty fa aleoko mandositra mba tsy higadrako zay le didiny zany ho an'le olona kosa anankiray zay hoe fa tratra sy ny bataina mihitsy hoe nentina any amin'ny fonja ty fa anaty fonja na anaty fonja ary le olona dia mbola manana didy ihany kosa ndraiky izy hoe ahoana ny voako sy tsoahako amin'ity fonja ity manana devoir zany izy d'évasion manana didy izy zany hoe andositra hitsoka ny fonja io ka isala am'izay zany le izy dia hoe voaka ny didy dia mandefa ny parquet any amin'ny zay tompony andraikitra gendarme na polisy hoe ty ary misy didy tanterahanareo ka amin'io elaelaio zany raha mbola tsy mbola notifie le olona mbola tsy fasambotra le olona dia misy fotoana zany andahanan'le olona dia mitsoka izy fa raha ohatrako hoe misy didy fotsiny voaka fa mbola tsy fasambotra le olona dia miampy koa zay didy zay zany rehefa aveo le hoe interdiction de sortie du territoire am'izay fotoana zay dia hoe tsy mahazo mivoaka ny faritra eto Madagasikara aloha dia tokony hijanona io na amin'ny sisin-dranomasina zany na miroplaniny zany na tsy fantatro zay fomba fanymelimiala eto tsy afaka mandeha izy raha mbola misy mpitandro filaminana ihany raha ny mahakasika ny raharaha zonda Velonarivo kosa indray fito amby roapolo septambra no voaka ny didy manamelika azy moa zany teo anivon'ny pakina tendrom-pitsarana miady amin'ny kolikoly ny 9 oktobra kilany raha ny fantatra no ny ainga ny nosy be hiazo ny mayotte ny tenany ary ny 20 oktobra no fantatra fa niazo amin'ny Paris ny tenany zany hoe nanana teo amin'ny 20 andro teo ny ty premier ministre teo aloha ty zany hoe taorian'ny fivoahan'ny didy zany nanana zay 20 andro zay izy ny alany any Madagasikara manahoana ny fahitanao an'izay hoe misy olona amoahany fitsarana misy hoe didy pitsarana mivoaka kanefa 20 andro aty arinana fivoahan'izay didy zay
mbola tafavoaka ny Madagasikara ihany. Mazava loatra ke zany de hoy zao hoe na firy andro na fotoana firy ny hoe ananan'ilay olona zay tokony andositra zay tokony samborona afany manatanteraka ny zavatra raha tsara vitany izy dia tanterahany le izy fa le olona misy hoe raha tsy vitana de tratra ihany ny farany le olona fa ohatrany hoe ny chef de gouvernement zany na premier ministre Jean Ravelinarivo de za hoe za manao hoe adalanga izy no hijanony eo fa za teny raha za teny amin'ny place de za hoe za nga adala aleoko mandeha de izy nididiny laha ao a satria za manambola za afaka mivoaka za manambola afaka hiainako any velany ino no ataoko eto amin'ilay hididiny laha eo sanatria za nga adala ianareo no tsy manao aminay tsy manao an'ilay zavatra fa za ko manatanteraka ny adidiko satria manana didy a de hoe hiala sy andositra tsy ho samboronareo a tsy ho gadrainareo. Zany hoe te ilazy maître ao anatiny fa nitarazoka ihany misy ihany ny hoe fitarazoany fampiarana andreo didy samy hafa kanefa etsy ankilan'izay maître raha ny zavatra tsikaritra ny mpanara-baovao a rehefa olona mpangalatra kosiny samy hafa manao alatra madinidinika zay zany matonga de tenenako anazy mazava hoe rehefa zay a tonga de avy hatrany a mivoaka andidim-pitsarana Tanimora Tsefa tonga de avy hatrany ny nanao ny eloko manahoana rehefa olobe moa zany mahita hita sy ny salan'izao to hita ihany arak'izay nambarak'izay hoe misy an'le 20 andro be zao zany tsy nafahatsika tsy nafahan'ny tompony andraikitra isa tokony moa zany fa tsy hoe isika napiatra zay didim-pitsarana zay. Le izy zao hoe na olobe a na olona kely a na olona tonitoniny a de araky lazaintsika sy apetratsika maha olombelona ho azy zany zavatra zany fa zany akory tsy hoe inarana any ampianarana hoe tsy maintsy mandositra ianao sana am'izao fa maha olombelona de hoe mahatsary manana didy sy olona voafie zay voafatotra anala izay tady eo amin'izay ka na firy andro io mety daholo zay zavatra zay fa za akory tsy teny hoe satria olobe izy na olona kely ty marina hoe misy mpangalatra koa sasany akory tsy mangalatra koa akory fa le mangalatra koa re afaka fa le olona misotro le ronako iny migadra covid ga tsy hoe mangalatra koa tsy gadra fa le misotro le ronako nangalariny iny migadra nefa tsy mahafantatra hoe akory nangalariny ty de hitanao zany fa hoe eto amitsika dia izay zava-misy a ary matetika ny olo-dehibe eto amitsika olo-dehibe manamboninahitra misy galona zany olo-dehibe mba manana fahefana manana pouvoir zany olo-dehibe manana vola manana moyen zany olo-dehibe nomena alasana am'izao a dia matetika tsy zay le hoe manana didy reny olo reny fa enjehany be hiaro ny tena de miantso ny namany sy ny mampiasa ny fahefana ampelatany izy mba tsy ho tanteraka any aminy le didy famonjana nefa fanenjehana anazy zay le hoe samy manana andraikitra sy adidy fa mpanatanteraka an'le izy no hoe nareo nge manana didy ohatran'izao ianao nge namena zao ndraikitra hoe ataovy zao salamosalamo zao ireny no tokony hotairana zany hoe ataovy ny asanareo a fa samy manao ny asany a fa maninona lay olona enjehna matateraka ny asany fa inareo mpanenjika tsy matateraka ny asanareo. Ka ao anatin'izay indrindra te hivenina kely am'le resaka hoe fampiarana zay didim-pitsarana zay vantany vao mivoaka ohatra zao ny didim-pitsarana iray zany raha raisitsika ohatra hoe ty raharaha Jean Ravelinarivo ty mety hoe iza ny tompony andraikitra zany mety hoe tokony a ny antefany zay hoe tokony fampiarana ny didim-pitsarana zay raha tamin'ity raharaha ty zay zany tonga zay ty normal izao hoe mivoaka ny didy de ny procureur atao amin'io fotoam-pitsarana io a mamoaka ny taratasy famonjana sy fampisamborana an'le olona avy ao amin'ny ao a de manome an'iny na ny gendarme na ny polisy a de na zay tompony andraikitra tokony hisambotra anazy a de ireny ray manandeha manatanteraka an'le izy a ka move anam-panatanterahana le izy any reny olona nataony manina le izy ary tokony any nataony sa ny fanena tamin'le olona izy rehefa fanena tamin'le de nanao marsarera ndray le olona hoe tokony anatanteraka an'le izy a de tsy hitana le an'le olona andry zay le teniny teo fa hoe tokony manatanteraka sy mandray ndraiky ndao le olona ampahamarinana am'rariny sy nitsiny sy am'izay toerana ametrahana azy fa sy natao hoe anomezana fahefanany rano ty mba ahafahan'le olona io mietraketraka mena fahefana hoe mba etraketraka amin'ny sasany satria omena fahefana omena ianao hoe fahefana
entinao andrava ny fananany sasany na mena fahefana ianao entinao hoe anakorotana ny olona hoe amin'ny zavatra fitiavanao dia zay ny anaovana izy fa anatanteraka ny fiarahamonina sy anatsara ny fiarahamonina ny tokony ataonao sary lasa fomba fanao ny olona hoe ireo tompona ndraiky mpitrapanjakana ambony moa zany voasarikotra amina raha samihafa toy izao ny fitsoahana ny velany manahoana ny tokony ho toy ny fanenjena azy reny inona ny zavatra azo atao satria isan'ny tranga matetiky mpitranga ny salanjao lizy a lizy zany tokony izy a raha ohatra misy hoe fifanarahana convention amin'ny firenena anankiroa convention judiciaire zany dia afaka mandefa taratasy any amin'ny firenena anankiray nitsoahan'ilay olona petrahan'ilay olona voasazy le firenena hoe mitady anazy hoe ampidio aminay aty olo io fa voasazy ka noho izany dia alefa le izy fa raha tsy misy zay zavatra io de verimaina ohatra nandevina lika feny de feny fanazavana mahakasika izay ankasitrany ianao maître Willy Zatovina anaiky ny vahiny tato anatiny fampalalam-bavao Andriamanitra tompoko fa tsy maintsy apetraka ny lalàna ahafahana miroso amin'ny fanombanana ny politika mpanjakana eto Madagasikara ary eo ampamola vilany zany ireo tompona andraikitra amin'izao fotoan'izao na izany aza efa miroso amin'ny fanombanana ny voamera natokana ho an'izany ho anivony anteny mera-pirenena ka sehatra telo no nanomboana azy Zava-misy matetika eto amintsika ny hoe tsy mifanandrify amin'ny tanjona napetraka ny vokatra azo raha politika mpanjakana no resahana. Araka izany, zava-dehibe ny firosoana amin'ny fanombanana io politika mpanjakana io, ahafana manitsy sy manolotra sosikevitra, anatsarana ny fitantanan-draharaha eto amin'ny firenena. Tsy maintsy apetraka ny tolo-dalàna, ahafana miroso amin'ny fanombanana ny politika mpanjakana eto amintsika, hoy ny foloan'ny voamera ny fanombanana, inanivo ny anteny mera-pirenena. Tsy maintsy apetraka io mba ahafahantsika tena manao an'le fanombanana satria eo no ahafantarana hoe iza zany ampisehatra aiza ny loharanimbola ahoana ny fanatotosana izany na izany na tsy izany nefany noho ny hoe zava-misy eto amin'ny firenena araka ny hitantsika ny toe-karena malagasy mbola marisarisa tsy noho ny hoe tsy fahombiazana akory fa iaraha mahafantatra ihany koa ny zavatra nisy teto amin'ny firenena sy maneran-tany dia ny hevitra izahay hoe tsy tokony hiandry tsony fa tokony efa anomboka ihany satria isika koa manana an'zareo amin'ny Cour des comptes izay voalaza ny lalam-panorenana hoe manampy ny anteny mera amin'izany fanombanana politika mpanjakana izany. Efa nisy fanapahan-kevitra noraisina teny anivon'ny anteny mera-pirenena nandritra ny fivoriana ara-potoana ny volana jolay lasa teo. Isan'izany ny fananganana voamera manokana izay ahitana solombavambahoaka misy 20. Tapaka ihany koa fa sehatra telo no irosoana amin'ny fanombanana, ny fidiovana sy ny fanadiovana, ny fanapaream-pahefana ary ny fanatsarana ny fitandrona filaminana. Aorian'izay, anolotra tolo-kevitra ny amin'ny fahefana-panatanteraka ny fahefana-panao lalàna nanao io fanombanana io. Fomba fiasa zany satria isika malagasy araka ny voalazako teo dia manantena fa anana ny antsika manokana. Fa kosa tsy afaka hiala amin'ny fomba fiasa ekena maneran-tany ka resaka fanombanana politika mpanjakana dia rehefa tanteraka ny fanombanana dia misy ny atao hoe tolo-kevitra na recommandation miainga avy aty amin'ny mpanao lalàna makany amin'ny mpanatanteraka hoe rehefa nanombana izahay dia reto ny zavatra hita ka dia manainga anareo anitsy anamafy anova arakaraka izay vokatra ny fanombanana hita sy azo raisina. Efa nisy ny dinikasa sy ny fakan-kevitra maro natao ametrahana ny lalàna mifehy ny fanombanana ny politika mpanjakana eto Madagasikara ary izao mitoy androany ka ifarana rahampitso izao. Ny lalam-panorenana novidina ny taona 2020 no nametraka io andraikitra io amin'ny anteny mera Roatonta ka nahatonga azy ireo iroso amin'ny fametrahana ny lalàna. Tanjona ny anamafisana ny fitantanana ao anatin'ny rafitra, manaja ny demokrasia, ny mangarahara, lavitry ny kolikoly ary mitsinjo sy manao tamberina andraikitra amin'ny vahoaka. Isentokely ao anaty doksika zao arian'izay no anarahanao ny vaovao mahakasika ny lalàna momba ny fandovana, ny mahakasika ny famaizana trano 5 tafota ny Toamasina sy ny maresaka iraisan'ny pirenena mandrapitafa vetivety ary.
First Plus, l'offre all-in-one pour vous en abonnement, appel, data et SMS vers tous les opérateurs et à l'international. À partir de 20 000 arrières TTC seulement. Abonnez-vous en Telma Shop. Les bébés sont surtout connus pour leur sourire. Mais quelle est la source de ce bonheur? Molfix. Les couches Molfix sont ultra secs grâce aux cellules super absorbantes qui absorbent les liquides jusqu'à 30 fois leur poids. C'est pourquoi il n'y a pas de fuite et les bébés n'ont pas de rougeur. Ainsi, les bébés et les mamans sont tous heureux. Essayez Molfix et rejoignez notre mouvement de bonheur. Guichetier, agent de caisse, votre travail exige de la concentration, de la rapidité et de l'efficacité. Batimax vous accompagne avec les matériels monétiques Secure Plus. Comptage de billets en toute confiance, cerclage des liasses en quelques secondes, un coffre à caisse pour sécuriser l'opération de la journée, triple cerclage de briques en 22 secondes et sécurisation des paquets dans un coffre principal anti-feu, anti-cambriolage, compté, cerclé et sécurisé. Votre travail est allégé. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mety hitondra fiovana lehibe ny finiavana madinika aseho ny fahaiza mikolokolo ao anatinao te hikolokolo sy hanatsara ny tokantrano humoro zany ankehitriny no ny ABC by Bricorama tsy izay ihany tonga va amin'ny ABC Bricorama Lasity ny 4 oktobra hatramin'ny 4 novambra 2024 araroty ny fihenam-bidy tsy misy ohatr' zany entre l'expert et vous une même passion. Iarovana ny tontolo iainantsika ary io eny amin'ny toerana voatokana ho amin'izany ny fako. Mienatra midina dia fapolisan-jado be izao ny tahan'izana-bola raha indram-bola atao amin'ny Baobab Bank Madagascar sady maimaimpona ny sarany fikarakarana ary arotsy ary ireo tombotsoa maro be ahafahanao manatanteraka sy mampandroso ny vinanao voakasika avokoa ny sehatra asa rehetra ny fitaterana ny fahasalamana ny mpiasa birao ny fianarana ny varotra sy ny sehatra maro samihafa manatona ary ny maso-ivo Baobab Bank Madagascar fa aingana dia ivoaka ny volanao. Baobab Bank Madagascar, banque et bien plus. Azafady kely ange tena tsy manofy ianareo ka azo atao tsara ny mametraka ny popon-drano sy kabone ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo olona manana fahasembanana sy vehivavy indrindra ireo bevoka ka tsy anjera na iosina anaty loto mankarary afaka hiasa sy hianatra ara-dalàna ianareo raha mifanaraka amin'ny filanareo marina ny fotodrafitrasa ry namana manana fahasembanana sy ianareo vehivavy takio ny zonareo hisitraka rano fisotro madio kabonety mombana ary toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batanareo ry manam-pahefana isan-tsokajiny andraikitrao ny mametraka paikady sy teti-bola ahafahan'ireo olona manana fahasembanana sy ny vehivavy indrindra ireo bevoka hisitraka rano fisotro madio kabonety mombana sy toeram-pidiovana mifanaraka amin'ny toe-batany. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra tao. Ny zavatra rehetra ain'Andriamanitra tao. Tout est possible avec Dieu. Na renina izy nandritra ny 5 amby 7 taona, zany hoe sofiny akavia sy nandre nandritra ny 5 amby 7
30 taona ary amintsika miteny zao anandre le sofiny nanomboka tamin'ny taona 2013 zany izy dia tratrany AVC dia tsy afaka nandeha ny tongotra fitombavaka lehibe arahanao amin'ny fiangonana evangelika saigny etsy amin'ny collégium atsonjombe anala mahitsy ny asabozy fa 3 volana oktobra ho avy zao manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina mandritra ny tontolon'andro hitondra ny tenin'andriamanitra sy hivavaka anao amin'izany dia ny lehilahin'andriamanitra bishop Patrick Andrianarivo iteny fotoana andraisanao sy ahitanao herin'andriamanitra mahery vaika anovany fiainanao anasitrany ny aretinao anao fahagagana zay tsy takatry ny sainao ny zavatra rehetra ain'andriamanitra atao iarinderatsika amin'izany Pepe Shine Jones Band tongava maro fa tsy afaka ny siovany fiainanao tsy mitory tsy misy provy zany. Profite à fond de ton univers. Profite au maximum de tes matchs préférés. Et sois parmi tes super-héros. Suis tes meilleures émissions. Pendant Halloween et les vacances de Toussaint, laisse-toi tenter. Du 20 au 31 octobre, le décodeur Canal+, avec son kit complet et le bouquet Évasion sont à seulement 60 000 arrières. Profite de tes meilleures chaînes Kids, Novelas, films et sport. En plus, l'installation est offerte. Alors, n'attends plus. Anohizana ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity dia fantatra amin'izao fotoana fa miato avokoa ny asa rehetra vatsiny fond routier araka ny fanambarana navoaka ny sekretera mpanatateraky ny FR avy amin'ny minisitra misana ny asa vaventy na tonga ny fanapahan-kevitra raha ny fanazavana. Isan'ny antony fanapahan-kevitra raha ny fanadiadiana nataony hoe nisy famoaham-bola kanefa tsy nisy asa natao na ihany koa ny asa tsy mifanaraka amin'ny fifanarahana sy ny sisa ny fampiatona ny asa aloha no niraisana izy ireny resoka ireo sy ahafahana manao fanadiadiana misimisy kokoa eo anivon'ny fond routier sy ireo mpiara-miasa aminy andrasana ny mety ho fivoarany toetra rasa ny vokatry ny fanadiadiana natao. Fa tsy mbola misy hatretony marimaritra iraisana eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny vondrona Europeanina makasika ny fametrahana ny accord de paix nankatoavana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra omaly ny fanohizana ny fifampiresahana mikasika izany eo amin'ny rotota indrindra ny fanatsarana ny aba azo amin'jono izay atao amin'ny fahadranomasina ankoatrizay nampafantanana nandritra izany ihany koa ireo FDB ifotorany teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2020. Mety hoe ankehitriny ny fifampiresahana tongavana amin'ny fomba fijery mitovy eo a Madagasikara sy ny vondrona Europeanina manoloana ny fifanarahanm-piara-miasa mikasika anjono na ny accord de partenariat de pêche durable raha ny tapaka nandritry ny filan-kevitry ny minisitra omaly notanterahina teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Maro ireo teboka noresahina teo amin'ny fanjakana malagasy ny vondrona Europeanina nandritra ny fifampidinina teo aloha toy ny fampandrosoana ny chaîne de valeur de pêche, ny fanitsiana ny saram-panjonoana araka ny gris vaovao ary ny famerana ny isan'ny sambo-mpanjono. Toromarika nomena ny minisitra tompon'andraikitra anatin'ny fitohizan'ny fifampidiniana ny fanatsarana ny aba azo amin'ny jono atao amin'ny faritra ny masin'ny Madagasikara. Noresana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra omaly ihany koa ny mikasika ny teti-bola-panjakana ho an'ny taona 2024. Mizara roa ny FDB iompana ity teti-bola-panjakana ity izay ahitana ny fanamafisana ny fampandehanana indray ny toe-karena amin'ny alalan'ny fampiasam-bola sy ny fiafaran'ny amena ara-pahasalamana. Ny FDB faharoa izay mifandraika amin'ny fanamafisana ny fampiroboroboana ny sehatra ara-tsosialy, ny ara-pahasalamana ary ny sehatra ny fampianarana amin'ny alalan'ny fananganana ireo foto-drafitrasa toy ny tsekoly, ny toeram-pitsaboana, ny fandraisana mpampianatra sy ny fampitomboana ireo mpiasan'ny fahasalamana. Ankoatra izay, tokony ho eo am-pelantanan'ny fanjakana ny karatra hipoketra miisa manodidina ny 5.3 hetsy izay vinavinaina ho 4.3 alina ny sandan'ny fahazon'ny mpisitraka azy ka tafiditra amin'ny teti-bola-panjakana 2.3 natokana ho fandoavam-bola nomerika ho an'ireo mpiasa-panjakana. Tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa ny tetikasa fanarenana ny lalam-pirenena faha 17 ampahany eo anelanelan'ny sapanandala ny lalam-pirenena faha 7 ikala mainty sy ny fivoahana eo Betroka izay mirefy 70 kilometatra. Nisy ny fanendrena sy ny fanafonana didim-panjakana samihafa teo anivon'ny ministera isan'ny tokony nandritra ny filan-kevitry ny minisitra omaly. Fa timbre na ajiky karazan-dimy makasika ny varika no navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany. Toy ihany koa ny aji misy ny sarin'ny profesora Ratsimbazafy Henri Jona an'olona mbola velona efa mipetraka na timbre ho fanomezana fanantenana ny fiarovana. Ho fanomezana fanantenana ny fiarovana ireo biby mampiavaka antsika malagasy no tanjona anatin'izay.
Timbre na aji mahakasika ny varika karazany 5 miampy aji misy sarin'ny profesora Ratimbazafy Henri Jona no navoaka amin'ny fomba ofisialy androany. Ka tsika manana varika 12 fa 5 amin'izy ireo no avoakantsika androany tafiditra anatin'izany le microcebus le vohita farany teo tsitsidy microcebus Jonai ao koa zany le Propithecus candidatus, Propithecus diadema ary Varicia variegata ary Eulemur fulvus amin'ny anarana gasy moa dia hoe simpona varijatsy tsitsidy ary akomba zay nahafantaraka ireo espèce anaky 5 ireo zany navoaka timbre ary fifaliana ho antsika varika moa bibitsika ihany tsika eto Madagasikara ihany manana an'io manana 12 tsika zay mamaritra 200 ny primaty eto ambonin'ny tany ka dia fifaliantsika maraka avy ny androandroany. Izy no voalohany velona ka efa mipetaka amin'ny ajia ny sariny. Mbola miasa ny timbre na ny ajia eto Madagasikara ary manodidina ny 1,700 ny vola miditra amin'ny postra malagasy ny vola azo avy aminy. Ny taona 2024 misa 775 sy 3 tapitrisa ny timbre no jifaina teto Madagasikara. Ary io timbre navoakantsika androany io dia miisa 1 million de timbre zay ho jifaintsika raha ela indrindra ao anatin'ny herintaona io de lany. Zany hoe mbola mampiasa aji ny olona eto Madagasikara ary raha ny amin'ny tao hoe ny vola ampidiriny timbre ao aminay eo am-postra malagasy dia mbola manodidididiny eo amin'ny 2,700 ny vola miditra amin'ny vola miditra amin'ny postra malagasy dia avy amin'ny timbre avokoa. Zany hoe mbola manandanja ny timbre ary mbola mampiasa timbre, mampiasa taratasy ny olona eto Madagasikara eto. Fanomezana tosika ahafana miaro ny varika eto amintsika ny fiaraha-miasa tahaka izao. Ny varika izay mahaliana mpizahatany maro eto Madagasikara saingy tandindomindoza ankehitriny. Ohatra amin'izany ny fisian'ny doron-tanety, ny famonoana sy ny fiazana ireny biby ireny. Initiative ohatra antsika izao zany no tena tsara ilaina ahafana manampy amin'ny professeur Jona izay tena ny fiainany ray manontolo mihitsy moa zany no nataony nanampy an'ny Madagasikara amin'izao lafiny izao ary le murien espèce na le murien farany teo moa zany dia mitondra ny anarany mihitsy hoe lasa immortalisé mihitsy izy zany à partir de l'anony ka zay nataon'ny ministère zany fifanampiana sy mampamirapiratra kokoa amin'ny sehatra raisam-pirenena zany ny espèce endémique eto Madagasikara tompoko. Azo jifaina manomboka izao eny amin'ny biraon'ny postra manerana ny nosy araka izany ireo ajia ireo. Nahemitra amin'ny fotoana manaraka ny fandaniany ilay lalàna momba ny fandovana izay natolotro ny solom-bavim-bahoaka Lanto Rakotomanga. Izy fanatsarana hifanaraka amin'ireo andinin-dalàna hafa mifamatotra aminy ilay volavolan-dalàna ary arahana amin'ny ministera ny fitsarana raha ny fanazavana. Tsy nolonina tamin'ity andro an'ity ilay volavolan-dalàna momba ny fandovana natolotro ny solom-bavim-bahoaka voafito amin'ny boriboritany faharoa Lanto Rakotomanga. Antony izay raha ny fanazavana, ny fangatahana teo anivon'ny ministera ny fitsarana ny amin'ny fanatsarana tokony mbola ho tanterahana. Mahakasika ny fandovana, ny testament sy ny donation. Io moa dia araka ny fandiniana anatin'ny commission dia misy lalàna maromaro mifampiankina zany hoe lalàna fanambadiana, lalàna ny hoe fananana efa tao aloly izy taloha fanambadiana mifandraika amin'ny ray aman-jery. Misy andininy 3 zany no nezahana novaina tao anatin'ilay izy fa tao anatin'ny fandinihana voamiera moa zany dia voaterina hemitra ilay izy ary ilaina fokoanan-doha mafimafy satria fa maromaro ihany lalàna io novaina fa dia ezahana ho ahemitra ary atao indepandea tena ao anatin'ny fenitra zany ny tao anatin'ilay commissionna ny fitsarana sy ny miralenta zay zany no nandinika azy. Ity lalàna ity izay mametraka ny vady amin'ny toerana tsaratsara kokoa eo amin'izay fandovana izay raha ny amin'ny larana fahavalo no misy azy ankehitriny. Anaovana ity tolo-dalàna ity zany dia voalohany indrindra fanomezana lanja ny vady ary fanomezana lanja ny mariage fa ny lalàna teo aloha zany dia hoe lova tsy mifindra zany hoe raha maty le olona anankiray dia ny fianakaviany no tokony hisitraka ny fananan'ilay zanany sy ny fananan'ilay olona maty zany fa ny amin'ity zany dia ilay vady ilay zanaka na ny zafikely no misitraka anazy fa raha sanatry ka tsy niteraka izy mivady nefa ny fananana tao anatin'ny mariage no niarina izy mivady dia tokony zany ilay vady niary taminy no misitraka an'izay eo amin'ny laharana fahatelo fa raha tsy miteraka moa izy zany dia eo amin'ny laharana voalohany zany no misy an'ilay vady navela na lahy io na vavy.
araka izany teboka telo lehibe no hatsaraina tamin'ny lalàna teo aloha na hafanana azo ity volavolan-dalàna ity. Ao anatin'ilay lalàna teo aloha izay mbola miantra ankehitriny dia artikla anankitelo no nisy nasiana mpanovana tao anatin'ilay izay zavatra izay. Zay le hoe ao anaty nasiana ny hoe tsy maintsy olona vita mariage ara-dalàna, tsy nisy séparation de corps ary mbola tsy nisy sorisoritra na divorce tao anatin'izay zavatra izay, mbola tsy nisy ihany koa ny divorce fa eo ihany koa amin'ny lalàna teo aloha dia tsy misy ihany koa sorisoritra na famonoana tao anatin'ilay izy. Zany hoe raha maty zany ilay vadinao dia tsy maintsy jerena hoe sao de nisy suspicion na meurtre ao anatin'ilay izy na complice na tsy fantatra zany. Irosoana araka izany ny fanatsarana indray ny volavolan-dalàna momba ny fandovana ka izana ny andaniana izany amin'izao fivoriana ara-potoana faharoa izao. Fa mitaraina noho tsy fandriam-pahalemana sy ny kolikoly avoleta ny akamaroan'ny mponina ao amin'ny distriktany Morombe. Isan'izany raha tsy mandresy nandrasana renim-pianakaviana impito no tafian-dalo. Fantatra ny olona nanafika azy voasambotra saingy mahazo fahafahana vonjomaika hatrany. Impito no tafian-dalo ity renim-pianakaviana ity, lasa avokoa ny fananany rehetra. Efa maro ireo olona tratra saingy tsy misy tohiny. Dia efa impito zao zany voatafiky ny dahalo satria ity fanimpitony ity dia efa naharary ahy sady ohatrany nihatra manaiko mihitsy. Fa nisy tamin'ny voalohany tratra tany amin'ny gendarme dia tsisy tohiny. Dia ny manaraka fanroa tratra tany dia tsisy tohiny. Dia fanitelo moa zany fa ny ankoatsy zany efa tsy tenenina mihitsy. Dia amin'ity manaraka ity zany efa mihantra manaiko satria mangorohoro ahy le olo fa hoe hamono ahy. Dia izay zany mba angatina hitarainako makaty aminareo. Avy any amin'ny distriktany Morombe izy izao niakatra eto Antananarivo renivohitra izao no io tahotra ny ainio. Fantatra ilay olona voasambotry ny fokon'olona niaraka tamin'ireo vola sy entana halatra voaheloka tao Morombe. Nampiakatra ny raharaha tao Toliary ilay voaheloka ka nahazo fahafahana vonjomaika. Ankehitriny manohy manambana ny amony ity renim-pianakaviana ity izy ireo. Ny roso koa moa mirengirengy hoe manambola zatsy Andrakoto, zatsy Andrabe dia niakatra Toliara. Nampiakatra fitsarana Toliara zany dia Toliara nanome helpe an'izareo. Dia any izy mivoaka any miriary any izy sy mivady dia mbola mandrahona ahy hoe tsy maintsy vonoko io madamo io na vonoko amin'ny fomba hafahafa na tifiriko basy mihitsy. Dia ity moa zao nilefa aty Antananarivo aty satria tena manjenjiranantsy mihitsy tsisy zay tokony hataoko satria zaho olo tokana. Dia zay angatahako antsoavo aminareo aty io fa tena mihantsa manaina mihitsy le zava-misy tao. Ahoana ny asahin'ny olona mirehareha ary itony tena fa mahafantatra olona ambony, mahafantatra olona ao amin'ny fitsarana ka handisy ao amin'ny distriktany Morombe ilaza fa hoe rehefa tsy afaketo izahay dia tsy maintsy miakatra any amin'ny ambonimbony dia any izahay no afaka. Tsy azo ekena ny tranga tahaka izao hoy ny mpisolo vava azy izay miantso ihany koa ny tompon'andraikitra hijery akaiky ity tranga ity. Manazava tsara izy teo hoe voasambotry ny fokon'olona miaraka amin'ireo entana ny vola anatina sakosy. Ilay olona tonga any amin'izay mba atao hoe mpitandro ny filaminana miaramila moa zany no lazainy eto zay nitazona an'ilay olona voasambotra tonga ny aty amin'ny gendarmerie aka azy hanaovana famotorana sy toy izany dia ny mahagaga ary hitaraina ny etoana votsitra le olona. Tsy azo ekena ny toetra raha ohatran'izany ary zay nanaovanay antsoavo etoana amin'ny manam-pahefana isan-tsokajiny zay antefany ity raharaha ity mba hijery akaiky an'izao raharaha mahazo ny olom-pirenena malagasy izao. Manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana ity renim-pianakaviana ity ary mangataka ny anaovana fanadihadiana ny toerana makasika ny toetra raha ny fanazavana antony iray mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana eto amintsika ny fitsiny-tranga tahaka izao ary manamafy fa misy ny kolikoly avolenta ka mampijaly ny vahoaka madinika.
Mbola manjavozavo ny fiatrihan'ny ekipa pirenena malagasy amin'ny taranja tsipika nety be ny lalao miisa roa eo amin'ny sehatra iraisan'ny pirenena. Ny fifaninanana tompon-daka ny Afrika sy ny fifaninanana tompon-daka maneran-tany. Tsy mbola misy ny teti-bola ahafahan'izy ireo manaingy hoy ny filohan'ny Fédération Sport Boule Malagasy na efa vonina tanteraka aza ny ekipa. Nitondra ny fanohanany ekipa pirenena androany ny orinasa Star amin'ny alalan'ny TSB. Lalao isan'ny avana Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny lalao tsipika nety be. Voafantina hiatrika lalao iraisam-pirenena miisa roa i Madagasikara. Ny Madagasikara moa zany amin'ny taona ty dia ny championnat d'Afrique zay amin'ny fahaefatra ka hatramin'ny fahafito ny volana novambra ho avy zao. Zay triplette moa zany izy io, senior homme ho atao any Ouagadougou any Burkina Faso. Zay aloha zany no akaiky indrindra zay. Dia misy ihany koa ny championnat du monde zay ohatra Madagasikara zany raha ho an'ny junior sy ny senior dame moa zany amin'ny faha-12 ka hatramin'ny faha-14 ny volana novambra ho avy zao. Ho an'ny senior ndray zany senior homme dia amin'ny faha-17 ka hatramin'ny faha-20 ny volana novambra. Zay samy ho atao any Santa Susana Espagne avokoa izy ireo. Mbola manjavozavo nefa ny fiatrena izany ho ny filohan'ny Fédération na tsipika nety be malagasy. Efa vita ihany ny inscription Madagasikara fa miandry ny resaka billet zany no afana hoe tena miconfirme hoe lasa marina ve Madagasikara sa tsy lasa. Fa raha ny tokony ho izy aloha dia tokony raha afaka pitso sabotsy zany amin'ny faha-telopolo volana oktobra. Ny tokony fa mandeha ireo manao championnat d'Afrique ireo satria hitantsika ny fahasarotany vol amin'izao fotoana azy. Nay moa zany manamarika fa hoe vonina dia vonina ny tenanay fa miandry ny tena hoe finalisation ny afanoana ny fanjakana zany afahana mandeha amin'ireny. Tsy maintsy payena mialoha zany ny atsika ny hébergement zany any amin'ny championnat du monde. Zay zany no mahatonga an'izy io zany le atao hoe engagement moa zany. Io zany le droit d'engagement andrasan'zareo ary nanomezan'ireo fepotona farany hoe alohany le 30 octobre zany tsy maintsy paye io fa raha toka tsy paye io dia tonga dia esorina ao anatin'le lista mpandray anjara Madagasikara. Compte tsotsotra natao moa zany eo amin'ny 6 000 € eo zany no tokony payena mialoha. Etsekilany efa antaonany maro no nanara-diny taranja tsipika nety be ny TSB ary manamafy izany ny orinasa Star amin'ny fanohanana ara-pitaovana ny ekipa pirenena hiatrika izay lalao iraisam-pirenena miisa roa izay. Sampanoana ny FSBM amin'ny ty lafiny taranja pétanque ty. Inona ny antony satria hiaro vonina pirenena andehanan'ireo ekipa ireo any dia normal kosa raha hoe anohana ny zareo ny Star. Ny tena anisan'ny nanampian'ny Star amin'ny fédération zany nanampian'ny THB moa zany dia mifampitaovana. Ireo fampitaovan'ireo zany moa dia misy ny resaka rafraîchissement tamin'ny regroupement zareo. Misy koa ny maillot, misy ny survette ary ny tena lehibe indrindra dia le boulana pétanque ampiasain'zareo satria ny boulana pétanque iny mila qualité aux normes internationales. Raha tsy ahivina misa efatra ny ekipa hiaro ny vonina pirenena amin'ireo fifaninanana ireo izay ahitana mpilalao efatra sy mpanazatra iray isaky ny ekipa. Fa ifanandriny eny amikanja Bareny alahady 7 novambra ho avy zao ny jetikitana sy ny fosa junior. Lalao izay tafiditra anatin'ny hetsika antsoina hoe match de la relève anomanana ny top ilalaovana 1-20-20. Hiavaka ny lalao baolina kitra izay iaonan'ny jetikitana sy ny fosa junior eny amin'ny kianja ny Barea ny alahady 7 novambra ho avy izao. Izy fanomanana ny Orange Pro League nomboka ny 4 décembre. Mampiavaka an'io match io dia ekipa anankiroa ireo manana maha izy azy. Ny coach ireo ekipa anankiroa ireo coach vahiny manana diplômé avy amin'ny UEFA zany hoe ny plus grande teny vahiny instance footballistique. Misy an'ny Nicolas Santucci coach ny jetikitana dia Salvatore Nobile coach italiana ny fosa junior. Isan'ny andray anjara amin'ny lalao io ireo kitan'ny baolina kitra sy ireo mpilalao amin'ny ekipa nasionaly toa ny VV, André, Nicolas, Romario sy ny sisa. Ireo mpilalao avy eo ireo sy ny mpilalao rehetra ny atao misongadina amin'io hoe afaka mandrafitra tsara
ampary a Madagasikara izay riariantsika malagasy satria io no équipe nationale zany atsika Madagasikara ary nitondra ny voninahim-pirenena tamin'ireny canne 99 reny zay mbola hatramizao tsika amin'ny teny zao mbola mampisika isabe any izy ary mbola afaka mampivondrona amin'ny malagasy ray manontolo zany. Eo le match polika fa eo koa zay zavatra fomba fijery anankiray zany ny tena zay zavatra isan'ny anankiray ngeda indrindra ary tsy azo tsy niavina amin'io. Misy karazany telo ny tapakila afaka jifaina manomboka ny 30 oktobra ho avy izao. Amin'ny roa tolakandro ny lalao ary isokatra amin'ny 12 ora ny vavahady. Misy ny gradin 3000 ariary, misy ny tribune 8000 ariary ary misy koa ny VIP 20000 ariary. Ankoatran'izay ny zazakely dia tsy mandoa vola mitindry amin'ny torakty fa gratuit zany izy mitindry amin'ny torakty. Ny ankoatran'izay ny match atsika manomboka amin'ny roa tolakandro ny alahady zany io ny alahady 7 novembre ny varavarana dia isokatra amin'ny 12 ora. Zany hoe afaka tonga aloha ianao, afaka miala etaeta ianao satria ao ahitana sakafo, ahitana rano-pisotro izay hita andavanandro rehefa misy fety. Ankoatran'izay ny point de vente-tsika dia misy karazany anankitelo. Ny point de vente voalohany ny invitation zany dia hitantsika ao Macron Passamadinika. Ao zany ny VIP ao tsika no mahita ny tapakila VIP dia afaka jifaintsika ao zany. À partir ny 30 zao zany dia efa misy ny tapakila. Ny alarobia alohan'ny fampisehoana, isy ihany koa ny fivarotana tapakila eny amin'ny kianja Barea. Tsy ianona amin'ny baolina kitra ihany ny LNR Sport Management, fa isokatra amin'ireo fanatanjahantena sy federasiona rehetra. Ampahafantatra ny fanatanjahantena malagasy. Androany fahavalo amby 20 ny volana oktobra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny andiany fahatelo amin'ny Festival des Jardins izay entina ampahafantarana ny zavadrehetra momba ny zaridaina mandritra ny 3 andro no anatanterahana ny hetsika etsy amin'ny AFT Andavamamba. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny ity andro an'ity ny andiany fahatelo amin'ny Festival des Jardins etsika izay akarakarain'ny Alliance Française ary atao mandritra ny 3 andro ny 24 ka hatramin'ny 30 ny volana oktobra ho an'ny taona 2024. Isan'ny tanjona amin'ity hetsika ity ny fampafantarana sy fanentanana ny olona amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Io ihany koa ny fampizarana traikefa eo amin'ireo liana amin'ny tontolon'ny zaridaina fa ihany koa ny fampafantarana ny be sy ny maro ny vokatra. Tanjona amin'ity andiany fahatelo ity sady mampiavaka an'ity andiany fahatelo ity dia ny fanentanana sy fampianarana ny olona rehetra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana satria fotoana indrindra mantsy izao amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana dia izay ny tanjony voalohany ity Festival des Jardins andiany fahatelo ity fa eo ihany koa ny fampafantarana an'ireo mpanao zaridaina malagasy sy ireo mpamboly malagasy. Ny vokatra rehetrarehetra hita aty dia amidy avokoa fa misy ihany koa ireo mampiranty mampafantatra hoe ohatran'izao ohatran'ny fomba fambolena ny orchidée ohatra, ohatran'izao ny toetrandro ilain'ity voninkazo ity fa ankoatran'izay nefa tsy voninkazo sy resaka zaridaina ihany fotsiny no hita fa misy ihany koa ireo kojakojan-jaridaina toy ny pô, ny elo sy ny sisa ary isy ihany koa animaux de la ferme na bibikely toy ny bitro sy ny maro isan-karazany. Ankoatra ny varotra sy fampiratiana isan-karazany, misy ihany koa ny fiofanana izay atao mandritra n'ireo hetsika ireo. Torohevitra sy fampianarana maro no fampizarana mandritra izany. Amin'ity taona ity dia 700 mahery ny trano heva ary isy ihany koa formation sy atelier. Ny fiofanana tamin'ity andiany fahatelo ity natokana manokana ho an'ny mpianatra aloha voalohany indrindra ny collège fa tsy vitan'izay ihany koa fa ho an'ny olona rehetrarehetra izay liana amin'ny resaka fambolena, liana amin'ny resaka tontolo iainana. Le fiofanana misy suivi afaka iarahana amin'ireo mpiara-miasa aminay toy ny éco-village ohatra dia zareo miara miresaka amin'ny zareo zany izay manatrika an'ilay fiofanana dia zareo no manoro ny izay mpandray anjara hoe toy izao ny lalana raha mbola te hanampina zareo ihany koa. Metoy ny fanentanan'ireo mpikarakara ho an'ny olon-drehetra mahakasika ny fiarovana ny tontolo iainana indrindra amin'ny fanajanonana ny doro-tanety. Trano 5 tafo no maiky ilany afo tao Analakninina Toamasina ny maraina teo tokony tamin'ny 2 ora.
noho ny fahateren'ny lalana mitsofoka amin'ny faritra nahitana firehetana teo ihany koa ny rivotra nitsoka adiny roa taty aoriana vovofeny afo tsy nisy niraisina ny entan'ireo mponina. Tokony ho tamin'ny 12 latsaka fahefany atoandro no ananomboka natazana setroka ny mponina manodidina ny fokontany Analaklinina, Hôpital B. Tery dia tery ny lalana mitsofoka ao amin'ny faritra misy ny firehetana ary tsy tao an-tanàna ny ankabeazan'ny tompotrano. Ny andro raha teo somary nandrivotra. Vokany, trano misy 5 ny levina tanteraka, tsy fantatra mazava kosa ny rangotro fototry ny afo raha ny anambarany lehibe ny fokontany. Ny afo moa matetika zany io raha vao misy afo matetika dia ohatrany karaha mitsoka rivotra fanzahoako anazy. Rehefa niakatra le lelana afo dia vao meka afo mafy zany ny trano io dia maro. Misy moa zany ny trano humidira tafo taolina, misy ihany koa ny trano tafo taolina fa rindrina planche simenitra ny ambany. Eo koa zany ny tafo ravfontsy fa ciment ny ambany. Naharitra ora roa teo eo ny fifehezana ny afo, na dia teo aza ny fifanomezan-tanana teo amin'ny mpitandro ny filamenana sy ny sampana mpamonjy voina. Nampanasarotra ny vonjy voina ny fitangorona ny olona amin'ny lalana tery dia tery. Tsy teo an-tanàna avokoa ny ankabeazan'ireo tompotrano may raha ny fitantaran'izy ireo. Zahay mikarakara olo tsy salama papako mara. Nandeha namangy ananjy zaho, zare miantso anahy tragnonao aminay. Tsisy raisa. Zay ke votonga sa mba hidirany agny tsisy raisa. Tragno anako ao valo. Le ny ragnotra 10. Na lambankoditra ty aminaty zao sisa anango tsy manana aratsy entanareo. Ary loso mandeha bazary, miherigna vakao rity le vary isan'andro, tsy zareko matsikaraka zegny, vokotry fandrahoagna ny rano ny teriky zavatra ary tsy zareo mahita zao tragno ana 5, 4 sambara, 2 sambara, 8 sambara, me daholo jiaby zavy avy magnano tegna. Tsy nisy noraisina ny entan'ireto mponina ireto, mafy be ny rivotra ary ny andro mafana ihany koa ka mampiazakazaka ny firehetana sy ny fampiatany afo ny tety ireo atokantrano tsirairay. Raha ny afantatra dia tsy nisy ny ainana fohy fa ratra madinidinika no nitranga tamin'ireto mponina ny fanometanana ireto. Dia izay ihany koa no entina miampita amin'ny maresaka iraisan'ny pirenena. Maherin'ny 3 alina sy 4 hetsy maty ny Covid-19 any Rosia hatreto. Na mafy ny fepetra isan'ny tokony ety miady amin'izay valinaretina ny firenena manoloan'izay. Isan'ny fanapahan-kevitra niraisan'ny fitondram-panjakana Rosiana ny fidirana anatin'ny fihibohana amin'ny ampahandray. Araky ny tatitry ny gouvernemanta Rosiana, 7,19 ny maty ary 4,97 alina nitranga vaovao mahakasika ny Covid-19 tao anatin'ny 420 ora farany. Voasokazy firenena ahitana maty betsaka indrindra ny Europa ny firenena manoloana izany. Antony nampiakatra ny taremarika ny tsy fahavitrian'ny mponina amin'ny fanaovam-baksiny. Nanamafy ny fepetra enti-miady amin'ny valanaretina araka izany ny fitondram-panjakana ka nakatona nanomboka ny androany ny sekoly sy ny trano fisakafoanana tao Moscou. Akatona ihany koa ireo fivarotana akanjo, fanaka, toerana fanaovana fanatanjahantena, toeram-pandihizana ary ny sampandraraha isa-tsokajiny heverina tsy ho ilaina manomboka ny 30 oktobra hatramin'ny 7 novambra ho avy zao. Ireo toeram-pivarotam-panafody, sakafo sy kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro sisa no mahazo manatanteraka ny asany araky ny nambaran'ny ben'ny tanàna ny Moscou. Tanàna voasokajo lasibatry ny valanaretina ao Rosia, na izany na tsy izany, tsy mbola tonga amin'ny fampiarana ny fihiboana tanteraka ny any an-toerana. Rosianina maro araka izany no mikasa ny andehanao fialan-tsasatra. Isan'ny manantena azo mpitsidika manodidina ny rahetsy anatin'izay ohatra ny toeram-pitsangatsanganana toy ny moron-dramasina any Sochi. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity ankasitrana ny fanalao izany hatramin'ny farany veloma tompo.
Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animée par la passion, guidée par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.